Ahoana ny tokony fifandraisana amin'ireo olona hafa finoana amintsika. Resiko fifaliana no miaraka amintsika indray ary miarabanao nahatratra izao fotoana manokana hianarana ny tenin'Andriamanitra izao indray. Alohan'ny hamalentsika an'ilay fantaniana, manasanao indray fa hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampifaliana no hiarahanay miaraka aminao indray handalina ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny fanainao masina izahay mba hampitoerina ao aminay tsiraray avy, mba hatakaranay ny teny izay tianao hampita aminay indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay hivavaka, sotra toko malalo. Amen. Ahoana ny tokony fifandraisana amin'ireo olona hafa finoana aminao? Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika mandrakariva hitory ny momba an'i Jesosy amin'ireo olona rehetra. Mampirisika anao hitory izany filazantsara an'i Jesosy izany. I Paoly manokana anisany dia nandray izany tenin'i Jesosy izany, nizara, nanome ohatra ny amin'ny fitoriana filazantsara, indrindra tamin'ireo olona hafa finoana, izay tsy mitovy, izay tsy nino an'i Jesosy Kristy. Aoka handresy lahatra tsara ianao. Aoka handresy lahatra tsara isika, tahaka an'izay nataon'i Paoly rehefa niresaka tamin'ireo Ateniana izy, izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ka ny 9 hatrany amin'ny 4 izany, momba ny resaka zavatra inoan'ny kristianina i Paoly tamin'io fotoana io, ary anisan'ny nisafiritaka tamin'izay fotoana izay fa zao, nay nandresy lahatra tsara i Paoly tamin'io fotoana io, ary izany ihany koa no tokony ataontsika. Ahoana raha tokony hahafahantsika mandresy lahatra tsara? Ahafahana manao izany dia izao: tazony mafy ny fahamarinana, ary iaino eo amin'ny fiainanao izany. Zao no voalazan'ny Titos toko 1 ka ny 7. Titos toko 1 ka ny 7. Mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, sady handresy lahatra ny mpanohitra. Ry havana malala, tena ilainao ny mafy, mitana mafy izany fahamarinana izany, dia Jesosy Kristy izany. Aoka afy izany antony finoantsika izany isika tsiraray avy, fanjerevantsika tany aloha moa izany, i Jesosy Kristy irery ihany no antony finoantsika. Aoka iainantsika isan'andro izany. Manaraka dia ity, mba ahafahantsika manana fifandraisana amin'ireo olona hafa finoana amintsika, aoka ho tsara mandrakariva amin'ny fiteninao. Aoka ho fiteny maneho fahasoavana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny Lioka toko 4 ka ny 2 Lioka toko 4 ka ny 2 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary izay rehetra nankalaza azy sady talanjona no niteny ny fahasoavana naloaka ny vavany, ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity? Jesosy ilay modely ho antsika tsiraray avy, dia naneho ohatra ny amin'ny fiteny mahafinaritra, miteny fahasoavana izany. Aoka ianao rehefa miresaka amin'ny olona, mba ho teny tsara, teny mitondra fiadana, teny pahasoavana, no teny iloakany vavantsika. Mbola mafisy ny toko sy andininy anankiray, ary ity toko sy andininy anankiray ity no amaranantsika ny fotoanantsika indray amin'ity androany ity. Kolosiana toko 4 ka ny 1. Kolosiana toko 4 ka ny 1. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamsira, mba ho fantatrareo izay tokony havalonareo ny olona rehetra. Miverina mandrakariva, fa aoka mba ho teny amin'ny fahasoavana hatrany izy ny fiteninareo. Ny tompo anie hanamboatra ny fiteniko sy ny fiteninao, mba ho fiteny mitondra fahasoavana ho an'ny hafa.
Ny tompony hoe hanampy anao mba hanana zany hoe fahandresen-dahatra izany no momba anao rehetra mba hinon'ny hafa ny zavatra rehetra izay resanao. Ary ho fitaovana tsara ho ampiasain'Andriamanitra ho fitoriana filazantsarany ianao. Amen. Iaraka ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, isaoranay manokana ianao satria afaka nandray teninao izahay, izay nampianatra anay ny amin'izay tokony ifandraisanay hevitra paikady, tokony ifandraisanay amin'ireo olona izay hafa finoana. Nampianatra anay ianao fa tokony hitory izany filazantsara anao izany izahay. Nampianatra anay ianao fa tokony hahay handresy lahatra ary tokony hampiatra izany eo amin'ny fiainanay izahay mba hahafahan'ny olona mahita ny fomba fiainanay tsirairay avy. Ary nampianatra anay ihany koa ianao tamin'ity androany ity fa tokony ho tenim-pahasoavana ny teny izay ho avoaka ny vavanay. Ny fanirianay dia mba hanamboatra ny mombanay tsirairay avy ianao, mba hahatonga anay ho fitaovana mahomby ho ampiasainao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen.